Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika riavako malala tratry ty alatsinainy fa efatry ny volana may ity ny mofonaina izay nalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Galatiana na ny pistily ho an'ny Galatiana. Galatiana toko fahadimy, Galatiana toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy. Kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifampanopo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Fa hoy izaho, mandeha hanaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa roa. Nefa mba tsy ahazahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia mba tsy hiambanin'ny lalàna. Ray Masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao. Ny fahamarinana. Amen. Ny teolojian'i Paoly dia na ny fampianaran'i Paoly dia mivezivezy matetika eo amin'ny antsoina hoe fahafahana. Tsy eto amin'ity Galatiana ity ihany Paoly no miresaka ny anjara toerana antsoina hoe fahafahana. Fa saika amin'ny soratra ny manontolo mihitsy fahafahana miala amin'ny ziogan'ny lalàna. Fahafahana izay miala amin'ny fombafomba maro samihafa. Fahafahana miala amin'ny fiheverana fa izany fivavahana izany dia antotana fomba mitambatra maromaro. Paoly no nanafaka ny teolojian'i Paoly dia manafaka antsika miala amin'izany fieritreretana fa hoe ny fivavahana dia fomba maro ataingitaingina, fomba maro endrika ivelany, izay tahaky ny famboavavahana hita tamin'ny sampy, satria tamin'ny sampy dia fatatsika fa na ny teny ara dia misy teny majiky. Misy teny majika izany hoe misy teny toy ny mitondra fahagagana. Izany dia nahitsiny Paoly hoe ny zava-dehibe dia tsy ny hoe ny hatsara ny teny tenenina tsy akory, na ny filaminana izay mety ho heverina hoe fivavahana na zava-dehibe ary izany, fa ny fototra dia asehon'i Paoly fa ny finoana aloha. Ny finoana manomboka eo amin'ny finoana ny maha-kristiana. Konsekansa na vokatra fotsiny ihany ny fanehoana na ilay fombafomba maro isan-karazany, ny fanajana ireny dia karazan-drazana ataontsika hoe konsekansa ihany, vokatra ihany. Fa ny zava-dehibe dia izao manomboka eo amin'ny finoana ny fiangonana kristiana. Ary ny fiangonana rahateo dia fiombonan'ny olona mino any Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Hotsika hoe zava-dehibe amin'ny Paoly ara ny fahafahana, ary azo lazaina ho tao anatin'ny soratry Paoly mihitsy na ao anatin'ny soratry Paoly mihitsy no hanovozantsika ny fampianarana maro iainana ao anatin'ny fiarahamonina amin'ny momba ny fahafahana amin'ny fijerintsika protestanta. Zava-dehibe ny fahafahana. Eto dia mananatra mahitsy dia mahitsy Paoly, tandreminareo mitondra ny fahafahana manaraka ny nofo. Raha ohatra ka mijery tsara ny soratry Paoly ianao dia mahita fa ao amin'i Jesoa no analany izany fatorana izany toy ny ihara moa dia miteny hoe toy ny any epistily any Hebreo, marina fa tsy Paoly no ohatra ny epistily any Hebreo mivantana, fa hita ho nanovotra amin'ny teolojian'i Paoly no ohatra ny epistily any Hebreo, izay teneny manao hoe esoriny izany fisalibonana izany teo amin'ny Jiosy. Toy ny milaza fa ao amin'i Jesoa rery ihany no misy ny atao hoe fahafahana. Ao amin'i Jesoa rery ihany no misy ny atao hoe fahafahana. Raha ivelan'i Jesoa dia izao tsisy fahafahana. Kanefa ho Paoly ny olona toy izao ndraindray ange manara-po mitondra ny fahafahana, tsy amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra ny olona.
Ndraindray nge everiny olona fa lay fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra dia am'izay eritreretiny sainy fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eto Paoly de hoy izy manao hoe efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka nofo zany fahafahana izany. Rovino ary isika no mitondra ny fahafahana manaraka ny nofo, miiba lay fanontaniana petraksika fa azo atao manao hoe rovina no lazaina etsika fa tsy mitondra ny fahafahantsika manaraka ny nofo. Amin'ity andinatra batanantsika Timôty dia ilay miiba no resahan'ny Paoly. Na de miresaka miaby ihany koa ary izy dia amin'ny ty andininy ty de zao andininy 1 rehefa hoentintsika manaraka nofo ny fahafahana dia manjary mifandramatra, mifampihinana, mifandringana ny olona. Ny ateraky ny fahafahana hoentina manaraka ny nofo de mitondra any amin'ny fifandringanana, mitondra ho any amin'ny fifamonoana. Misy ny antsoina hoe effet de puits amin'ny andrana natao ndray maka ny antsoina hoe effet de lay fanandramana de tsotra ry havako, misy fatsakana puits zany dia natao malama tsara ny sisiny mba tsy ahafahana miakatra eo aminy, nasiana lavaka zany dia nasiana voalavo maromaro tao anatiny, ampolony maro ary aveo de nametrahana vongan-tsakafo na sakafo tao anatiny. Mazava ho azy fa rehefa tonga tao ny sakafo, ao ny voalavo de nohan'ny voalavo ny sakafo. Satria tsy inona malama lay sisiny lay lavaka nametrahan'ireo voalavo reo, lay parohan'lay fatsakana zany na lay lavaka malama dia tsy tafavoaka tao mihitsy izy, tsy tafakatra izy satria malama. Dia inona no tranga ny fampihinany reto voalavo reto rehefa lany ny sakafo satria tsy afaka mivoaka intsony izy dia ny fampihinana izy, matanjaka ny hinana ny marefo ary de toy izay hatrany hatrany. Any amin'ny farany dia voalavo ray ngeza be sisa no tavela tao, voalavo ray lehibe zany izy zay ngeza be sisa no tavela tao rehefa avy nihinana ireo voalavo namany. Fa tamin'ny fanandramana zay natao de zao ray voalavo rehefa navoaka avy tao zany dia mena ny masony ary tsy nalefa tany an-tsaha izy na nalefa tamina laboratoire anankiray indray dia lasa mpihinana voalavo izy, lasa hohaniny namany. Tsy hoe mihinana potin-tsakafo tsony izy fa ny voalavo namany no hohaniny. Zay le tenen'ny Paoly eto hoe tandremo sao mifamono sy mifandringana. Rehefa avela andeha am'izao fotsiny fahafahana ka tsisy fetra dia manjary mahatonga any amin'ny hoe hohanin'ny olona hatramin'ny namany. Zany hoe inona ataony? Tsetsefiny, alainy fananany, anaovany erisera ny fahafahana rehefa tsy voafehy fa hoentina manaraka ny filan'ny nofo de manjary manimba ny fiainam-piarahamonina ary mahatonga ny hafa ho traty mitrindra azo lena fotsiny zao. Tsy hoe amin'ny lafiny ara-piarahamonina ihany zany fa na eo amin'ny lafiny ara-panahary. Ny fahafahana tsy voalanjalanja, ny fahafahana heverina hoe fanaovana zay mahafinaritra fotsiny de tsy mitondra mihitsy ho amin'ny fitomboana ara-panahy. Heverintsika tsinona fa ny fahafahana dia ny fahafahana nomeny Kristy de afaka mahatonga antsika ho afaka eo ambanin'ny ziogany lalàna ka mahatonga antsika afaka manao zay tiantsika atao. Jesoa de manafatra, tandremo tsara. Didorono amin'ny tenana ny didin'Andriamanitra de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao ary tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Manara-po amin'ny mitondra ny fahafahantsika manara-po amin'ny nofo isika rehefa ohatra ka ny filahtsika, ny eritreritrintsika no mibaiko antsika fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ny heverintsika ho zay mahafinaritra antsika no mibaiko antsika, ny mahafinaritra antsika nefa mahafinaritra ny olona hitoeran'ny fahotana sy mbola ety ambonin'ny tany ny tongony ka mbola mieritreritra ny fiainana isan'androny ihany de manjary
toy ny mpanimba ny fahafahana nomeny Kristy tsika. Ny fahafahana nomeny Kristy zay fahafahana manokana de zao tsy fahafahana hoentitsika mieritreritra ny tenantsika fa fahafahana nomeny Andriamanitra mba ahafahantsika mieritreritra ny hafa. Am'izay fotoan'izay no mahatonga ny tombo eto miteny manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny olona izay mitondra ny fahafahany tsy miainga amin'ny fanaranam-po amin'ny nofo dia olona miaina ny fitiavana namana, miaina ny fitiavana an'Andriamanitra. Zany hoe rehefa miteny hoe fitiavana isika de ny hafa aloha vao ianao, rehefa mieritreritra hoe fitiavana isika de ny hafa aloha vao ianao, fa ny fitiavana tsy manomboka eo aminao loatra fa manomboka amin'ny hafa. Noho zany tiany ny tompo atsiaro isika fa ny antony nanafahany tompo atsika teo amin'ny hazo fijaliana nahavoavonjy atsika, ny antony mahavoavonjy atsika dia noho ny fahasoavan'i Kristy, ka izany fahasoavan'i Kristy zany de tatanitsika amin'ny fanajana ny fahafahana. Revako zava-dehibe ady epistily nosoratan'i Paoly ho atsika ety, hajao ny fahafahana nomen'ny tompo. Ny antony nanomezan'ny tompo anao fahafahana tsy hoe entina handratrana ny hafa, tsy hoe entina hanaovana ny daniny kibo, tsy hoe entina hanaovana zay mahafinaritra, fa entina manompo ny hafa. Ny fahafahana nomen'ny tompo atsika de fahafahana manompo ny hafa. Raha verana kely any amin'ny bokin'ny Exodosy toko 13 isika sy ny toko 4 de zao ny tenin'Andriamanitra lazao am'izao Mosesy, zao ny tenin'Andriamanitra tamin'i Mosesy, Mosesy lazao an'izao Farao hoe avelao ny oloko hanompo ahy any an'efitra. Zany hoe ny fahafahana voalohany indrindra, ny andrefesana fa afaka voalohany indrindra isika de isika manompo an'Andriamanitra. Fa madika am'izay ny fieritreretan'ny olona amin'ny ny olona manompo an'Andriamanitra ke olona tsy afaka, olona voafatotra, olona mijaly. Tsia, ny olona manompo an'Andriamanitra ny olona afaka. Ao anatin'ny fanompotsika an'Andriamanitra ny tena hatsapahantsika lanjany antsoina hoe fahafahana. Re afako tandriamanitra mitondra ny fahafahanao manaraka ny nofo, baikony nofo, fa mitondray ento tantano amin'ny fitiavana namana ny fahafahana nomen'ny tompo anao, novan'ny tompo ianao mba hivavaka sy hisaotra an'Andriamanitra, novan'ny tompo ianao mba hitodika amin'ny namana sy ny mpiarabelona. Fa ny faharoa zay asehony ity andrinjotra masina ity dia tsy hoe fahafahana manaraka ny nofo ihany no manimba eto, fa hoy koa izy manao hoe amin'ny andininy fa 120 fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Rehefa ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra dia tsapatsika ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra ka tsy ilay nofo intsony no mibaiko antsika fa ny fanahy masina, ary manjary ahitsika ny mitantana ilay fahafahana. Diso hevitra mihitsy ny fieritreretana hoe ny fahafahana ange de io manao zay tiana lazaina na ao anaty Facebook io na ao anaty tambazotra, milaza zay tiana lazaina, miresaka zay tiana resahana, na koa amin'ny andavanandro manao zay tiana atao, manao zay mahafinaritra rehetra. Tsy zany ny fahafahana atsika teo, fa ny fahafahana de zao isika afaka manompo an'Andriamanitra, isika afaka manompo ny mpiarabelona. Fa eo ampanaovana io sitrapon'Andriamanitra eo anefa isika, eo ampanataterahana, eo ampanaovana io sitrapon'Andriamanitra sy fitiavana namana nefa isika de zao manohitra ny nofo, manohitra ny nofo. Mitaonantsika ho tia tena, mitaonantsika hoe zany ve de vitanao, zany ve de tokony ataonao, zany ve de hidiranao. Ny nofontsika de manjary lasa rehefa miteny Paoly eo dia tsy hoe le nofo mitondra vatana maha olona tsika loatra, fa milaza lay toe-tsaina zay tsy mieritreritra fa tsy ny nofo ihany. Afaka malala manomboka ny herinandro, ny fanahy masina ao anatintsika mahatonga atsika mandresy ny sarotra, mandresy ny fangam-panahy. Ny fanahy masina atao anatintsika mahatonga atsika mahajoro tsara amin'ny maha-pino. Inona ny afatra ao anao amin'ity galatiana ity amin'ny lafiny ara-panahy? Zavatra
roa mazava tsara. Efa nafahan'ny tompo ianao. Tsy avy ny fandahatra nanisa fahotana taminao, tanisa fahotana taminao Andriamanitra, fa no afahany. Ninitsy nijerany zany Andriamanitra, de no afahany sika. Tahaka ny Paoly tany amin'ny lalambe ny Damascus, no afahany mamay Paoly. Ary rehefa no afahany ianao dia no afahana hanao nanompo ny tena ve? Tsy eritreritra fa tsy ny tena ve? Tsy eritreritra fa tsy mahafinaritra ve? Rehefa no afahan'ny tompo ianao de nampitoeriny ao anatinao ny fanahy. Ary fanahy masina ao anatinao io mampatsiaro anao isan'andro fa olona afaka ianao, ka mila mitandrina, mila mifetena amin'ny fitondratena. Ny fanahy masina ao anatintsika, fanahy mamperitreritra atsika, fanahy mitona atsika ahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra am'izay lalana hitondrana atsika. Afaka malala engany eo tahin'ny tompo ianao mamakivaky ty andro ity, tsarovy fa saro-piaro aminao Andriamanitra, fa efa no afahany ianao ka tonga olom-baovao itoeran'ny fanan'Andriamanitra, mandehana manompo ny hafa, mandehana manompo an'Andriamanitra, mandehana manao ny tsara. Ivavaka sika. Tompo ao misaotranao zay amin'ny herinandro vao manomboka ity, herinandro ahatsiarovana hanafaranao anay ny amin'ny hanajana ny fahafahana, tsy hitondranay ny fahafahana, anaovanay ny tany ny kibonay, hanamarinanay ny tenanay am'izay tsy mety ataonay, fahafahana ndradray entinay mitsara ny hafa, entinay manameloka ny hafa, fa atao aminao zay atsiaro fa ny fahafahana nomenao voalohany indrindra de fahafahana mivavaka malalaka, fahafahana manompo anao, ary koko ny fahafahana manompo ny namana sy ny tia azy reny. Misaotra tompo amin'ny tia ratsinainy ity, ataovy mpandresy zay, mifitahiny zay, arov zay. Aoka tompo eo ambany fahasoavanao ny fiainanay sy ny fikelezanay nanay, dia omeo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka, ary ataovy mahay mitantana ny fahafahana nomena ho anay zay tompo. De mametraka ty tontolo andro ity eo ambany fahasoavana. Misaotra Jesoa. Amen.